Amin'izao androany andron'ny marary 11 février 2015 izao zany izahay équipe-ny centre médical Marie Stella Analamahitsy dia manambara mpabe-maso atsika menakavy fa misokatra ity toeram-pitsaboana ity amin'ny fomba ofisialy manomboka androany toeram-pitsaboana izay isaorana manokana ny ministera ny fahasalamana ny nanomezany fahazondalana anay feno dia feno hitsabo anohy ny fitsaboanay hatramin'izay zany eto amin'ity toerana ity dia anamarianay ny hafalianay sy fankasitrahanay ny fitondram-panjakana malagasy dia nanao hetsika manokana izahay sady ho fisaoran'Andriamanitra raha teo ihany koa moa hetsika manokana fandraisana tanana tsy andoavam-bola ho an'ireo izay rehetra tonga aty amin'ny centre médical Marie Stella Analamahitsy mandritra ny atelona manomboka androany tsy hanavahana aretina tsy hanavahana taona na zaza na olon-dehibe izay tonga aty dia tsy maintsy mivimbina spiruline kely sy fanafody sahaza ny aretiny tsirairay avy. Ny horaisina isan'andro ho voajery isan'andro zany dia feranao 50 mba ho voajery tsara manomboka amin'ny 5 sasany maraina 5 sasany maraina ka mandrapahatonga ny harivany andro tsy maintsy vita tsara izay 50 isa izay tonga aorian'io fa 50 io zany numéro 50 51 52 any dia horaisina tsara ny anarany dia mena rendez-vous amin'ny fotoana aoriana na amin'ny herinandro ambony izay tsy vita herinandro ambony manaraka an'izay fa izay rehetra tonga eo zany dia tsy maintsy mahazo ny fahafahampo daholo.